Alleluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha sy ny vavimalala no ionona amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa be indray tena komiona aminao eto androany anatin'ity fandarantsika vavaka fembenina izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, mikambana anatin'ny vavaka fembenana ary ny gropy izay maharesy. Dia tonona amintsika tsirairay avy fiadanan'ny tompo, matoky sy mino fa salama tsara dolo indray tsika rehetrarehetra ary matoky fa tratramo farany ihany koa ianao. Raha androany tonga miaraka aminay dia arahaba misaoma tsara mihitsy ianao ary raisina ampifaliana, ampitiavana be ary izay resy lahatra fa tsy tonga foana eto ianao fa tena lahatra Andriamanitra ao misy raha ilan'ny tompo anao ka maharetatra amin'ny farany. Hiaraka antsika miadiny iray sasany hoe fampahery tenin'Andriamanitra no ianao eto iraram-pilazantsara no ianao eto hery ny raisinao eto fa tsy fotoana lany akory ka dia mareta hatramin'ny farany. Dia tahin'ny tompo fadana tompo nampaka anatiny tokantrano rehetra zavatra izao fandarantsika izao. Dia nareo efa pankety kosa dia ranam-pahaviaina Eliana no niditra voalohany teto androany dia tahin'ny tompo ranam-pahaviaina ary dia menao tsodrano mahafinaritra be manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko eny efa nianina tamin'ny Davida mpanompoka hoe ampitoetra ny taranaka ho mandrakizay ka hanangana seza fiandrianana hatramin'ny taranaka faramandimby ranam-pahaviaina hatramin'ny taranaka faramandimby ao dia ho tahin'Andriamanitra apetraka Andriamanitra amin'ny toerana ambony apetraka Andriamanitra amin'ny toerana mahafinaritra ho tahin'ny tompo ranam-pahaviaina raiso fa ho tanteraka amin'ny fiainao izany tsodrano izany. Dia tahin'ny tompo ranam-bavy Sandolana narakaraka azy tao aoriana tao razana Sylvie, tahin'i Jesosy razana Monika, dia tahin'ny tompo Ikataka, Kodaleoni, Fantainy Lalanirina, Mama Valtina, dia tahin'ny tompo Erikaraka sy Mampionina, dia tahin'i Jesosy Rodine Marie, Thierry Albenja, Beth Sava, tahin'ny tompo ihany koa Marijo, Tsiry Amboaramielina, Erika Anatra, Lovlitina, Mama Valtina, Rabavlina, Artizanay de Madagasikara, Itody Raoniso, Eliza Tsiala, Tonga Soa Thierry Albenja, Rantarina Marie Charline, Jessica Patici, tahin'ny tompo i Bert Sava, Lovlitina, Jonathan, Zamina, camarade de Jesosy, Rodine Marie, Rosina, tahin'i Jesosy fambeazana fitahina Antra Clarisy, Jesosy Mahery, Niaja, Sandola, Soameva, Rahalahy Asany Apôstôly, Erika Raka, Soameva, Fanindra Zapondramanana, Fity, tahin'i Jesosy daholo isika menakavy. Dia izy koa mbola tsy voaravako, Kodaleoni, Alleluia, tsy sorana aina, Marijo, Bekisola, Kodanela, tahin'i Jesosy isika mianakavy, Mama Jenika, nabavinirina zany, Tongasoa, Felina Rakoto, Tongasoa, tahin'ny tompo isika mianakavy. Faly izay mandray anareo dia maharitatra amin'ny farany daholo. Maza ho hery. Ndao tsika nomboka ny fandarana. Raha nomboka ny fandarana tsika dia ndao atombotsika amin'ny vavaka aloha izy ity. Ka ndao ampandrotsika ny vavintsika razana Monika avy any Koweity izy ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity. Tahin'ny tompo raha vavy razana Monika anao ny fitenenana. Tahin'ny kapitera, tahin'ny tompo tsikaritsay tamin'ny tanaraka ny vavaka fiangonana mbola hiaraka ny vavaka sisa ny manana ny fotoana. Andriamanitra renena tsarany tamin'Andriamanitra renena navanaraka ny famonjana. Ipasanao rehefa tsy amanana fotoana famonjam-pinoana no fitaizay. Tantanan'ny fiainanena no tamin'olo zahay mandritra ny fitondroandrena ao ariva mandina zao mbola ahafahana mivory rehetraireny afantatry ny mombamombanao Andriamanitra. Ankehitriny soa tsy miafy aminao na momba ny tsara ary gaoisina
Siapa itu mau natanin di bahan itu itu yang mau mau mana saya ada itu mau itu semalam mereka kemarin melakukannya mengetahui pada jenis lagi mana dan kondisi itu dia bisa kalau ini yang penantang mana mereka ini itu semalam sama si Lino itu ini mau melakukan semalam aku pernah melakukan itu ini padahal ini koleksinya itu tidak apa-apa itu kami pasir rekomendasi yang aku pernah melakukan itu hari di bawah tanah siapa di siapa sifat naik itu untuk semalam maka kami lari maka itu dengan itu masih yang betul itu ya kami masih mengatakan masih itu masih internasional itu sama pun terjadi saya naik kami nasional sendiri lalu naik ya apa jadi kadang-kadang itu bukan untuk itu apa sih yang nggak bisa tahu nih waktu training itu semuanya ini aku terpilih terus malah apa tuh pinu karena dia saya waktu yang perkara itu mau yang sekarang dong yang pada sama saya mereka kan sama malah apa jadi nanti kalau namanya yang bukan balik angin dia malah tinggal kami itu kemudian itu malah nafing dan nafing anak terus malah yang kami nafing dengan tonya jadi waktu ya kami itu untuk itu apa jadi nanti nanti masih mau kami yang itu bukan sih mana mau itu bisa berbaca kita ambil karena bukan hati nama sosial media amin. Haleluya, makasitraka andrinandrina mpavy razana monitsika tao anatin'izay vavaka mahafinaritra matsiro izay dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hamaly fitianao ranabavy ary ny tanam-pahasoavany ikarakaranao foana mombanao foana amin'izay rehetra ataonao. Ny aina maheno soa Fabiola Zanakadapa, Julie Mada, Verselina, Tojo Mikael, Mamy, Olgaran'Orsoa, mbola tsisy narabeako daholo na rehetrarehetra dia tonga soa ianareo tsirairay avy ireo. Eno fijona vavolombelona anankiray mahafinaritra be aloha tsika dia aorian'izay tsika eno hira dia avy tsika eno toriteny irahantsika amin'ny ranabavitsika Marisho hitondra tsika anatin'ny toriteny amin'ity androany ity. Fandoro tsika hiaraka amin'ny ranabavy Ama ao anatina fijona vavolombelona mahafinaritra be dia mihaino finaritra ary tsika rehetra dia avy tsika mihaino hira. Tahiny tompo ranabavy Ama anao ny fitenenana. Thank Jesosy Pasteur, thank Jesosy tsika rehetra manaraka izao fandaharana vavaka fiambelana izao dia mbola raisiko voninahitry'Andriamanitra irery ihany mijoroako vavolombelona amintsika tsirairay avy ny fahasoavany lehibe izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Zary havana nisy fotoana teto nangataka tamin'i Jesosy tao anaty fifadikanana raha nisy ny taratasy nosoratana tamin'izay tonom-bavaka dia nataoko tonom-bavaka ry havana ny hoe mba hifankazahoany zandriko sy ny zandriko faravavy sy ny mamako dia tena hoe tsy mifankahazo tokoa dia netiko teo amin'i Jesosy zany ry havana dia deraina Jesosy ry havana fa mifankahazo izy mianaka amin'izao dia tena hoe mirakla satria isan'andro ilay zandriko dia mitabataba ny mamako foana ary tena hoe ndoliako amin'i Jesosy isan'andro Jesosy mamindravy aminy tena teraina Jesosy amin'ny resaka tsara makao mamako izy amin'izao dia teraina Jesosy dia nisy fotoana koa torombavaka soratako teto ny hoe mba hita fite amin'irety patron reto satria kontrako teto dia ramadany ihany ray volana ihany zany dia teraina Jesosy ry havana fa efa ho dimy volana zany ramadany ary ny teny mihitsy ny patron hoe ianao no sefa ato anatin'izao tokantrano izao aleloia. Zaho zany ninona zavatra hoe tsy izy ohatr'izany satria mahandro moa ny asako ato dia amin'ny magazay koa zareo moa rehefa vitsavatra dia vitsavatra be dia be na savony na inona dia efa jereko foana zany magazay hoe
hoe efa kely sisany zavatra dia efa tsy maintsy miteny aminazy ohatra izany koa zavatra frizidera sy ilaina dia raiky Jesosy ry havana raha ray volana ny contracta ato efa 10 volana zao ary vao niteny koa ny patronko hoe mandra-panambady ny zazakely io zazakely vao efa taona zany dia ato foana hony a satria tena tiany zareo ny asako aleloia dia raina Jesosy a dia nisy fotoana koa ry havana nandeha fahitana tany Madagasikara dia satria hitanao na valizy be ndefasana lentana dia tsy maintsy rehefa nidy ny valizy io nidy anazy kosa dia tsy maintsy teny anazy aloha hoe mba jereo ny entako satria andeha fahitana ny Madagasikara savao hoe inona avy ny entana alefako ao dia ozy izy raha niteny anazy tamin'izay fotoana izay dia ozy izy ianao raha vaviko ozy izy aleloia za tsy manao toe-tsaina ohatran'izany ozy izy tena raiky Jesosy ry havana tafitomany mihitsy tamin'izay satria fa 10 taona zany efa fitetako eto reo mandeha fahitana dia jeren'ny patron fa tako ry havana dia raiky Jesosy fa zay niteniny ity ozy izy ny valizinao fa aza hoentina ty zany satria ny ambony amin'ny matory dia any ny entako ity ozy izy ny valizinao fa aza hoentina ty zany dia raiky Jesosy ry havana fahitako ty tena hoe mahita fite dia manainga antsika androso manainga antsika iandry manainga antsika aritra amin'ny vavaka rehetra izay asandratsika fa hen'Andriamanitra io ry havana hen'Andriamanitra io ary tsy mahafoy antsika tsy manarenao zany amin'ny ranomasinao zany tena hoe raha tsika miasa etoko eto ohatra hitantsika angaman'ny fotakotaka amin'izao fotoana izao resaka hoe asa misy ny be dia be ny ankizy mitady asa tsy mahita asa mikarama nidina fa dia raiky Jesosy ry havana ny karamako tsy nidina mbola karamako ramadany ny patron nitazona dia sady tena hoe niova ry zareo rasaika tsy tamana teo aloha satria matetika mitabataba ilay madama amin'ilay namako ato fa dia raiky Jesosy fa za ry havana tsy mahazo an'izany intsony dia tena hoe Jesosy tsara loatra na Jesosy voninahitra ho anao irery ihany tahiny Jesosy tsika rehetra mahareta miambena mandrosoa fiaretana ny valom-bavaka fa ho avy tahiny Jesosy tsika rehetra aleloia amen. Aleloia. Misaotra ny ranavavy amitsika eto anatin'izay fijona vavolombelona izay ho anareo izay mety vo androany vo tonga eto mety ozy nareo izany ve dia hijona vavolombelona fa mbola tsy hitanareo izany hoe ankizy any Koweït za dia variana mihitsy amin'ny ankizy eto amintsika eto fa raha ny fahitana ny fiasana tany Koweït taloha dia tena tsapanay hoe tena efa nafahan'Andriamanitra hoe ahitan'Andriamanitra ampahitan'Andriamanitra fity ampampaisanareo fa ny ankizy taloha nahafantarako an'izany Koweït izany taloha tamin'ny vanomboka izao fandalantsika izao ny ankizy niditra teto tena nijaly misy zany miasa herintaona 2 taona dia roan'ilay patron tsy mivimbina na ariary ary na vola kely tsisy misy an'izany miasa tena tsy omeny sakafo fa meny sisa sakafo dia tena bavy teto sisana sakafo no meny dia ritra ny 4 taona moa amataona ny vitsivitsy tsy mihina fa tsy mofo sy dite ny maraina tsy mihinana zavatra masira zany hoe hena amataona zany mofo dipaina dia dite maraina iny ny sakafo dia zay zay mahatokana amin'ny tena reo mety mieritreritra nareo izay voandro hoe ay izany fa izy tsy nisavaina ve anina kely ve fa zany ny hoe fahitampity any Koweït io resaka io fa tsy atya Frantsa koa hoe zon'olombelona sy ny sisa fa za manokana dia mahatsapa hoe tena mila misaotra an'Andriamanitra tsika misaotra an'Andriamanitra nareo mahita ny ankizy eto misy zany fotoana misy zavatra mba karakaraina izay dia misy fotoana anaovana vidéo mandindihana ny trano ao anaty tena mba malalaka ny fotoana isanareo afaka manao an'ireny zavatra ka ho anahy manokana zavatra ngeza be zany fa tsy kely ry havana malala hoe tena patron zao no tena hoe ravavaviko ianao aza miala atotsony sy ny sisa vavaka daholo no natonga an'izany fa tsy inona akory tsy hainy dadarabe zany fa hainy Jesosy aleloia ny tompo Jonathan Fabiola izay koa mbola sy naraveko tamy hoe Liza Tsiala Normal Laseno
dia misaotra nanabavy amintsika tamin'izay fijona vavolombelona mahafinaritra be izay araka ny teny taona ireny tsy zavatra kely zany fa ngeza. Dia misaotra anao na mihavoninahitra n'Andriamanitra dia Andriamanitra ne amaly fitianao ihany koa dia anafy anao ny voninahitra satria na mivoninahitra azy anao mahereza ranabavy ama dia tahiny Jesosy isika mianakavy. Ohatra anao hira anankiray tsika dia tonga dia hiditra ny toriteny ranabavitsika Marie-Jo ary nanty toriteny teo ary nanty ity. Fa anaty ity zany nareo maka toerana tsara dia maka baiboly dia mipetraka tsara lamina tsara mihaino tenin'Andriamanitra hinan-kanina amin'izay tsika izao tena raokam-bavan'Andriamanitra sady filazana ihany fa ho anareo izay mbola tsy nare misy fotoana eto indraindray ihany nareo vao tonga eto ho azy vaketo efa mahafantatra fa raha-pitso sisa ny fandarantsika ny misy dia amin'ny lakamisy 1er septembre antsika vao mihaona tanaty izao fandarantsika afaka fiambenana izao satria dia hiala sasatra kely izay mianakavy kely taka ny fanao isan'ny taona dia mba hiala sasatra kely izay dia manomboka vita zany ny sabatatsika amin'ny sabata dia mangina aloha tsy misy aloha ny fandarina rehetrarehetra na ny takariva mahafinaritra na ny commencement hikira sy famotinana toriteny na ny vavaka maraina moa rehefa miditra ny mpianatra vao miverina dia ny ino izy ity ny misandrata izay fandarina rehetra miainga avy atao tokantrano zany dia tsy hisy intsony aloha raha tsy amin'ny 1er septembre fa nefa kosa ny sabata fa 13 ny volana ravakapito zany dia misy dia amin'ny 20 dia misy sabata foana io fotoam-bavatsika sabata ohatra mazary dia amin'ny 27 misy sabata ihany zany fa ny ankoatr'izay ny fandarana amin'ny alina ohatrao tsy misy intsony aloha fa maka sasatra kely miala sasatra kely isika mianakavy dia ampilazao ny hafa so misy olona tsy nalala dia gaga hoe lasa iza fa maka saina kely maka rivotra kely hiatrehana ny taom-pianarana vaovao sy ny taom-piasana vaovao indray azadiny fa amin'ny rovina fivadikanina antsika izay natadidy amin'ny zoma 2 sabata 3 ary ny alahady 4 dia manao fivadikanina 3 andro sika fivadikanina 3 andro dia amerianantsika indray ny ara-panahintsika zay no filazana rava dia ndoara nao antiditsika elaela indray izy ity tsy nataotsika fa nataotsika efa ela be izy ity dia avy-taotsika indray izy androany ho voninahitr'Andriamanitra mino finaritra ary isika mianakavy dia atoditentsika ao arinan'izay tahiny Jesosy. Fiainam-baovao. Grande socorro, tapa coisa.
Alleloia. Ao amin'ny fiainanao koa ange zany hoe manomboka eto dia fiainam-baovao. Alleloia. Feno fiadanam-po. Zany miaraka amin'i Jesosy. Ho tahin'ny Tompo anie tsika menakavy. Zaho matoky sy mino fa ahery ianao anatin'ny toriteny izay hojerentsika eto hoenontsika eto amin'ity androany ity. Dia sady miaraba anareo izay mety mbola tsy narabaiko mety mbola tsy hitako teo izavy mbola tsy narabaiko teo fa misy vaovao mbola tsy niditra. Jesosy mahery efa narabaiko. Ranabavy Saondra efa narabaiko. Izy koa mety mbola hoe voaniditra nefa tsy narabaiko teo mety lasany ambony any angamba mama Valentine efa narabaiko. Razana Josilvie efa narabaiko. Eny ary havana Bartel tahin'i Jesosy ranabavy Bartel. Tonga soa ianao rinarina. Tonga soa ihany koa. Tsara le hira Marizao nafinaritra ve tany amin'ny efa ela be ny rina ataontsika farany angamba efa tany amin'ny 2019 tany na ohatra izany. Hitako tao anaty souvenir antsika androany izy iny dia tadidiko tamiko hoe moa misy an'ity hira ity mba fataontsika tamin'izany. Tany amin'ny 2019 tany angamba izy iny nataontsika farany na 2020 efa ela dia narehefantsika ilay izy androany. Ho tahin'ny Tompo anie tsika mianakavy angatrany antsika diditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ranabavitsika Marizao nitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia mifinaritra ary. Vita moa ny anjarany dia veriny eto indray za mamelabelatra ny toriteny tahaka ny mahazatra antsika efa hatramin'izay. Eny ary sokafa ary ny baibolinao dia hanomboka avy hatramintsika ny tenin'Andriamanitra. Tahin'ny Tompo ranabavy Marizao hanao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra dia fifaliana ho andray ny izaran'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao amintsika mianakavy. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetrarehetra. Ny tenin'Andriamanitra hozaraiko amintsika androany dia hitantsika ao amin'ny Salamo 420 andininy 17 sy 19. Salamo 420 andininy 17 sy 19. Vakitsika ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy. Fisaorana an'Andriamanitra no ny nanafahany ny mpanompony saika hatradoza. Amen. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Rehefa namaky an'ity tenin'Andriamanitra ity ary havana dia tena nahatsapa fiadanana, nahatsapa fifaliana satria tamin'ny fotoana antsika niainantsika tao anatiny tsy fahalalana ary havana dia tradoza isan'andro. Ohatrany hoe tataovan'ny doza isan'andro isan'andro ny fiainantsika. Fa rehefa namaky an'ity dia misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra tamin'ny fitiavanao, nanomezanao an'i Jesosy mba hamonjy anay. Tena misy fifaliana tany anatiko tany ry havana malala. Tonga izaran'ity tenin'Andriamanitra ity androany hoe efa afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza tsika. Amen. Alleluia. Dia ny rahan'i Jesosy izany izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana. Ny fidianana sy ianao. Tena hoe lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ry havana malala. Lehibe ny fitiavan'i Jesosy atsika ary mila saintsaintsika andro manalina izany famonjena sy fitiavana nataony teo amin'ny fiainantsika izany. Matetika manko tsika ry havana malala rehefa
tahina ny fiainantsika na hoe tsaratsara momba antsika ny toerana izay misy antsika any dia tonga manadino an'Andriamanitra tsika, tonga manadino ilay famonjena izay niaretan'i Jesosy teo ambony hazo-pijaliana tsika. Nefa tadio ravana malala fa tsy mora ny tonga teo amin'ny hazo-pijaliana io miaritra ny mafy izy, miaritra izany Jesosy izany maso anao ravana malala. Dia marina hoe mahafaly ilay soramandry teo milaza hoe fisaorana an'Andriamanitra ny nanafahany ny mpamompony saika tradoza. Fifaliana, fiderana izany tena hoe misaotra satria avy tafita. Tsy niaina tao anatin'ny famatorany gadra intsony, tsy niaina tao anatin'ny fiainana tataovandoza intsony, fa efa olona afaka ankehitriny. Aleluia, amen. Tsara be ry havan'izany matetika dia manadinontsika, matetika dia tsy tsaroantsika fa androany mbô tsika tena misaotra an'Andriamanitra fa tsara ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko sy taminao ry havana. Tena tsara ry ny famonjenantsika dia avy amin'ny Jehovah Andriamanitra, avy amin'ny Jesosy Kristy izay nomboana teo ambony hazo-pijaliana. Aoka tsy ho adinontsika isan'andro izany. Ary rehefa tahintsika na mety ny fiainantsika dia tsy rarahintsika izany famonjena izany. Lasa mamboly zavatra hafa ankoatra ny efa nametrahana antsika sy namonjena antsika rehefa tahina sy rehefa metimety ny fiainantsika. Fa tsy tsaroantsika ilay fahoriana mafy izay niaretan'i Jesosy teo ambony hazo-pijaliana io ravana malala. Androany te hampatsiaro antsika an'izany. Tsarovo ny aty lavaka izay namonjena anareo izy ny tenin'Andriamanitra. Jerentsika ke ilay teny misy an'izay ao amin'ny Isaia 1:20 manao hoe miainoa ianareo izay miezaka mitady fahamarinana dia izay mitady an'i Jehovah, tsarovo ny vatolampy izay nakana anareo sy ny aty lavaka izay niadina anareo. Amen. Tsarovo izy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny aty lavaka izay niadina anareo. Izany indrindra ry havana no ahatsiarovana foana izany hoe famonjena izay vitan'i Jesosy teo ambony hazo-pijaliana izany. Ary isan'andro isan'andro raha vao mifoha dia tokony hoe misaotra an'izany raha nalatsaky Jesosy izany foantsika ry havana, satria izany ny antony namonjena azy, namonjenanao, natoy izao ny fiainana sy natoy izao ny fiainanao androany ry havana malala. Averiko izany androany satria rehefa namaky an'ilay teny izay noeto taon'ny Salamo 420 teo dia natsiaro fa olona afaka, natsiaro fa olona efa voavonjy. Aleluia. Fa nefa kosa na voavonjy sy hoe afaka ary dia tsy natao hanadinona izany hoe raha nalatsaky Jesosy teo ambony hazo-pijaliana izany ry havana malala. Fa mila tsarovan-tsika izany raha mbola misy fofinaina mahavelona dia misaotra an'izany isan'andro. Marina hoe mety nitahina ianao, salama ianao androany, narovan'Andriamanitra tamin'ny loza rehetrarehetra ianao, fa tsarovo misaotra manokana ny rahan'i Jesosy, hoe misaotra ny amin'ny rahanao Jesosy fa ratsy ny rahanao dia tsy afaka miteny eto androany, tsy afaka mijoro androany. Haleluia. Tsy mora ry havana ny famonjena izay nentin'i Jesosy ho antsika. Izany no mahatonga teny androany hoe aza variana fotsiny tsika hoe voavonjy sy afaka ka hanadino ny aty lavaka izay namonjena antsika dia ny raha izay nalatsaky Jesosy ho asoanao teo ambony hazo-pijaliana. Dia ho anao raha izao ianao vao miaino an'izao toriteny izao mbola tsy mandray an'i Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainanao ianao, mbola tsy mindraisinao ilay famonjena mba handrodanana an'io fiainanao tataovandoza isan'andro io. Tena tataovandoza ry havana ny olona izay tsy manakina ny fiainany amin'i Jesosy. Tena lazaiko anao izany satria ijoro vavolombelona kely aminao fony mbola tsy nanana an'i Jesosy dia tsy nanana fifaliana. Matahotra lava, mitebiteby lava, inona no iseho raha pitso, inona no iseho raha alina. Tsy manana fiadanana, tsy manana fitsaharana tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa nanapa-kevitra ry havana nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako dia tsapako ilay fitsaharana
izay amboarin'Andriamanitra isan'andro isan'andro ao anatin'ny foko ao satria efa niraisiko ilay famonjena dia Jesosy Kristy izany. Eo anao koa raha te hiaina amin'izany fiadanana izany ianao, raha te hiaina amin'izany fitsarana izany any anatinao, na dia mandalo fahoriana sy ady ary ianao, dia tsaroa fa tsy mitovy ny efa nandraisanao an'ilay famonjena dia Jesosy Kristy sy ny ainanao an'izao fiainanao tataovan-doza isan'andro izao ry havana malala. Samy hafa, tsy manana mpiaro ianao fa nitahotra sy miorooro foana ny manjaka eo amin'ny fiainanao. Fa raha miditra amin'izany fiadanana izany ianao, raisinao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia mipetraka ao anatinao ilay fitsarana. Hoy izy Jesosy aminao androany hoe izay manatona dia tsy mba ho lavitro mihitsy. Amaina, manatona azy fa tsy andahanao izy dia ho hitanao ilay fitsarana. Dia mino ary havana fa nandray tsika tsirairay avy atao anatin'izay fizarana kely teny fampaherezana izay noentiko teto androany izay dia ho tahinana eny teny aniry ary zato eny any anatin'ny fotsika tsirairay avy. Ny voninahitra dia averintsika ao an'Andriamanitra irery any. Alleluia, amen. Alleluia. Isaorantsika Andriamanitra tamin'izany vavaka izay toro-teny nentin'ny ranobavitsika Marie-Jo izay. Dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny ranabavy hamaly fitianao. Halleluia. Mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra ary antenena fa hampahirintsika rehetrarehetra izany. Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny hamaly fitianao ranabavy Marie-Jo amin'izany asan'Andriamanitra ngezabe nataonao teto izany dia izy ny hamaly fitianao ary ampitombo anao hatrany anie izy dia mbola nokatra ny vavanao foana ho fanjom-piterana azy anenao amin'ny androm-piainanao rehetra. Dia tahiny tompo ranabavy Marie-Jo dia mahereza hatrany hatrany. Misy sary anankiray asehoako anareo ity. Nefa ohatrany tsy mety mandeha izy soloa. Ity misy vidéo kely anankiray asehoako anareo ity. Misy ohatra tsy mety mipoitra ilay izy mba mahafinaritra izy ity dia fandraika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Hoe tenin'Andriamanitra manao hoe fisaorana an'Andriamanitra no nanafahany mpanompony saika tradoza. Dia hoe tenin'Andriamanitra hoe ny fanahintsika dia afaka tahaka ny vorona, afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Misy sary ampisehoako anao vetivety ity dia jerenao ange ity ataon'ity rahalahy anankiray ity. Misy mpivarotra vorona, hitanareo nga amin'ny sary io, dia vidiny daholo ilay vorona ry havana, dia izay omen'ilay mpivarotra anazy dia avotsiny. Hitanareo ito dia avotsiny ilay vorona. Ilay vorona zany vao anatin'ilay kazy dia pehiny amin'ilay olona daholo ilay vorona dia izay tonga eo an-tanany izay vidiny dia avotsina. Ilay olona mieritreritra hoe vidiny entiny any an-trano fa ny anazy vidiny dia alefa ny mandeha daholo amin'izay. Izany ny nataon'ity olona ity. Hitanareo angamba ilay sary hitanareo alefany daholo, avotsiny daholo vao tonga eny an-tanany dia avotsiny. Dia hory havana malala. Ohatr'izany nataon'i Jesosy antsika rehetrarehetra izao. Isika ireo dia tahaka an'ireny vorona atao anaty kazy ireny daholo. Ohatr'ireny daholo tsika mianakavy. Ary teo amin'ny kaziny devoly tsika rehetrarehetra. Hoe tenin'Andriamanitra hoe ny fanahintsika dia efa
afaka takan'ny vorona, afaka tamin'ny fandriky ny mpiaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Raha amin'ny fiainantsika dia iny lehilahy iny ohatra ny inona nataon'i Jesosy antsika. Vidiny tamin'ny rano tsika dia nivoaka avy tao anatin'iny kazony daholo ary zany tena mahafinaritra an'i Jesosy dia zao. Ny devoly rehefa maka, zao ny ten'Andriamanitra, ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona, afaka tamin'ny fandriky ny mpiaza. Ny mpiaza eto dia ny devoly. Ary afarako anao hoe ampianarako anao fa tao amin'ny Baiboly ny olona taloha dia rehefa mivelona amina fiompiana izy na amin'ny fiazana. Ny jiosy aloha tsy dia tena mihaza matetika fa ny azy ompiany ny azy ny ondry amanosy sy ny omby. Fa indraindray betsaka ny fokom-pirenena mivelona amin'ny haza. Na ny zanak'Israely taloha dia mihaza ihany koa. Dia manana fomba vitsivitsy ny zareo hiazana. Dia ny fomba hiazana zareo dia manao lavaka izy. Eo amin'ny lalana izay tokony alehan'ny biby zany dia asiany lavaka be tampoka ao fa mody ataony misy bozabozaka sy ny raviravin-kazo iny dia mandalo eo ilay biby teo dia latsaka ao. Na koa ny tena lazain'ny ten'Andriamanitra teo amin'ilay momba ny vorona, ny fandrika eto dia filet. Petraka eo zany ilay filet mivelatra amin'ny tany eo dia efa misy tady anankiroa mifampisintona. Dia misy hazo anankiray mitazona fotsiny ery, dia misy tady. Dia vao voakasika fotsiny tady dia votsitra ilay hazo dia teo dia miorina ilay filet. Dia dika zany teo dia tsy afaka ny tonga dia tsy sarona daholo ny vorokely, ny vorona dia tsy afaka mandeha intsony. Ary ny devoly dia mampiasa ny fandrika io. Io filet io dia izao. Hitanao ohatra ilay kazo teo zao, ilay kazon'ilay olona nasehoko anao teo manidina any ilay vorona anatiny sa tsy manidina? Manidina ilay vorona. Averiko jerenao izy teo sao dia tsy hitanao tsara. Io izy io. Hitanao ilay vorona manidina any fa tsy afaka makaiza fa ao anatiny eo ihany no manidina. Fa ny tena atao afaka dia ohatran'iny ataon'iny lehilahy iny. Fa reo vorona kely be dia be reo zao mbola maniditsidina fotsiny fa tsy afaka mandeha lavitra. Tsy afaka mandeha n'aiza n'aiza. Dia ohatrohatran'izay ilay ao anaty fandrika tsy hoe tonga dia maty. Manidina ihany fa tsy makaiza. Ao anatin'io fandrika io dia miaina ihany ny vorokely. Fa hita mihitsy hoe voafetra ny zavatra azo atao. Voafetra ny toerana azo aleha. Rehefa voafatotra ny devolitsika dia misy limity tsy azontsika ivoahana. Fa efa tratran'ny fandriky ny devolitsika dia tsy afaka makaiza, tsy afaka mandeha lavitra. Ary betsaka ny olona mbola voafaritry ny devoly amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mandeha lavitra. Ny eo ihany ny eo, manidina ihany fa tsy lasa lavitra. Mihetsika ihany, mihoatra amin'ny fiainana ihany fa ny eo ihany ny eo. Satria anaty fandrika, anaty filet. Toa mahita ny any ivelany ihany, toa ohatra miaina ohatra ny olona ihany fa tsy afaka makaiza. Tsy afaka makaiza. Misy olona zay fantatray efa nodimandry moa izay olona izay. Izay olona izay dia narary vo, marary rein. Dia izy io intelo isan-kerinandro manao dialyse. Dia mampalahelo ny fiainan'io olona io avana. Fa io olona io tsy afaka mandeha vacances, tsy afaka mandeha lavitra mihoatra n'Antananarivo ville. Satria latsinainy izy manao dialyse, dia talata izy tsy manao. Larobia izy manao dialyse, lakamisy izy tsy manao. Zoma izy manao dialyse. Dia dika zany tsy afaka hoe mandeha lavitra mihitsy hoe mandeha manao vacances herinandro, fa tsy afaka mandeha lavitra. Ary tsy afaka mandeha lavitra ny toerana fanaovana dialyse io. Misy fotoana misy any lafy izy manao dialyse dia misy olona fantany mipetraka manodididina ety ilay izy vahiny amin'ireny. Dia eo dia hody lavitra dia efa mba eo akaikikaiky eo. Dia tsy afaka mandeha lavitra.
fa misy zavatra mitazona. Isika rehefa tratra ny fandriky ny devoly dia tsy afaka mandeha lavitra. Ary ny zanak'Israely dia tratra ny fandriky Farao taloha. Dia hitanao, tonga Mosesy hiteny amin'ny Farao hoe avelao ireo olo ireo andeha hanompo an'Andriamanitra, andeha lavitra. Fa inona nataony Farao? Mandeha any moa izy faza mandeha lavitra. Mandeha ihany ao anatin'ilay filet, anatin'ilay kazy, afaka manidina ihany, fa tsy afaka mandeha lavitra. Tsy avelan'ny devoly tonga any amin'ny tsitany masony, fa eo amin'ny fanapahany. Eo amin'ny fanapahany. Misy olona voafatotra mba te handeha hivavaka ihany fa vao mitady hiditra lalina amin'ny fivavahana, dia efa sotomin'ny devoly. Eo ilay filet, eo ilay fandrika, dia mba te ho tafiditra lalina ihany fa tsy afaka. Ary eo no mahatonga an'ilay olona mila délivrena. Eo ilay mila manapaka an'ilay fandrika mba afaka atsika. Ary za miteny anao androany fa Jesosy vonona hanapaka ny fandrika. Te hanafaka anao Jesosy. Mety mbola misy olona maro vao tao ao anaty fandrika eto androany. Ny rehefa mandrika ny vorona ny olona eo amin'ny filet io asiany voan-javatra, mety fotsim-bary. Dia miala avany ilay vorona dia fa ry mahita fotsim-bary, vao mitsaingoka eo dia fiu, midy ny filet. Ary ny devoly dia mitondra fandrika, mamelatra fandrika ho an'ny zanak'olombelona. Vao mivoaka ny tranontsika dia efa misy fandrika. Mandeha eny an-dalana dia misy fandrika. Ary io fandrika io dia izao. Misy fakapanahy eo. Dia vao latsaka ao anatin'io fakapanahy no mitsaingoka kely amin'ny fotsiny ianao, dia misarona ny filet, dia babony ianao. Tsy haiko tsika na rehefa aminareo fa izaho rehefa mivoaka sigara. Fa io sigara io havana. Sigara teneniko aloha dia avy hoe resaka toaka. Foka sigara io amin'ny voalohany fanina be mihitsy ianao. Za foka sigara voalohany zany, sitrana sigara fa tena dia fanina be, tonga dia tena tsy hitako ny tany aman-danitra. Fa izao mbola te iny ilay mitsaingoka kely, dia mbola ohatrany tsy tiako ilay sigara. Fa tonga ny apiso, ny afaka apiso, roa andro aloha tsy tiany iny tsy tiany efa, tsy tena fanina aloha vainao ny fofany tsy tiany izy. Avy eo ohatrany ohatrany nafinahitra ilay fanipana fa aleo sina kely indray, dia manomboka tsy dia fanina intsony. Fa rehefa mandeha ny fotoana mifoka an'iny foana ianao, tsy mahita an'iny indray ianao vao fanina. Dia mila an'iny amin'izay ny vatanao. Satria n'inona? Efa tratra ny fandrika ianao, dia voafatotry ny sigara ianao. Za taloha foka sigara 2 paquets par jour ry havana. Eo amin'ny 1 paquet mahery eo raha ohatra hoe tsy mivoaka alina, rehefa moa dia mivoaka alina foana dia tavakana 2 paquets. Tena mpifoka sigara be mihitsy nanomboka tamin'ny 12 taona ka mifoka sigara. Fa mafy za zany tena amin'ny lafiny indray nareo izay mbola mifoka sigara eo, za mahafantatra tena azoko tsara ny zavatra lalovanareo hoe te hiala, azoko tsara. Fa tsy mora ny miala sigara zany. Satria inona ny ao ambadika ilay izy? Devoly. Satria inona ny toerana misy anareo? Ao anaty fandrika ianareo. Ao anaty filet. Nanandrana kely dia nidiny ny filet, dia ao amin'izay nareo. Za taloha misy fotoana ohatra hoe hidy ny mpivarotra. Mahatsiarovako amin'ny mamako mihitsy ty zavatra izay sy mamanay mifoka sigara. Dia miafina amin'ny papanay be dia raha vao mifoka, dia izay sy mamanay no miresiko mbakoma dia any aminazy maka sigara taloha. Dia tadidiko mihitsy ny fiainanay sy mama tamin'izany. Tena miodikodin-dera an-trano rehefa ny amin'ny 10 alina amin'ny 1 mijery film iny. Tsy misy sigara, dia tsy ampy ny sigara ny vidiana. Dia midy mivarotra. Fa tena io mitady an'io sigara io ianao, tena ohatrany hoe tena tianao na dia hoe andondona mpivarotra ary sy tianao atao. Dia tamin'izany mamako manana réserve dia
anaovany kilalao kely ana fikasikaraka tsy nananao ary mama ao naovana mazia de apetraneranana kilalao ilay miaraka taloha tena ratsy teo meny sigara anankiray fa tena ohatrany mahita inona tamin'izany ry amana fa tsy mahita an'io sigara io anao tena tsisy miditra amin'ny lohanao ny zavatra ataonao ohatra maenjakenjany ny antoka tena reno mihitsy ohatra ny kisitinjitina tsy milamina ny fiainanao anaty fandrikitsika tratra ny fandrikitsika manao an'iny ry amana ary tsy afaka mivoaka tsondry miala sigara zany teneko anao fa tena ataonao daholo ny zavatra rehetra arahanao daholo mitorehatra mihinana bonbon vao isaky ny te ifoka zany dia vidana sakafo mihinana sakafo natao fa misy fotoana afaka sigara herinandro misy fotoana afaka sigara za misy fotoana efa tsy mifoka sigara 2 volana fa verina ny sitona kely indray mandeha dia miverina ary mihoatra lavitra noho ny teo aloha indray misy olona eto androany a tian'Andriamanitra ho tapahana ny gadranao tian'Andriamanitra tena ho tapahana ny fandrika fa afaky no afaka ianao ekeko tsy mora miala sigara ho tena Andriamanitra raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo mila tapahana ny fandrika mahazo anao io satria raha tsy tapaka io a dia tsara fa ny zanak'Israely teto ny tena ny andiny voalohany a raha tsy Jehovah no nomba antsika eny raha aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah no nomba antsika zany hoe tena ohatra matsapa ny hoe tena raha zao any tsy mivoden'Andriamanitra taizany fiainako za raha tsy mivavaka raha tsy nesoron'Andriamanitra tamin'ny sigara ohatra zao ary havana mety efa nitsabona any amin'ny mpitsabo avokavoka ireny ahiny tokoda ena tsy mikena anao asiana sary kely fa marary tratra mikodava reny tsy fantatra tsony sorako an'Andriamanitra keraha fa za tena tamin'ny taona 2 ny afaka sigara mety misy aminareo ary zay vao tamin'izany vao teraka tamin'izany ny afaka sigara isorako an'Andriamanitra fa tsy sigara ihany toka ny alcool za isorako an'Andriamanitra fa taloha mba nanandrana paraky fa tsy nety tamiko izy le paraky tsy nety zatra na sy tiako mangify biasany asiana paraky ato fa mangify be tena mahazo veo tena ohatrany masaka izy nahariko ny paraky satan'Andriamanitra satria tena sady tsy mihaja misy teo ny paraky misy olona tena tafaraikitra tamin'ny paraky za zany tsy tratra mifandrika tamin'iny i Davida saika tratra mifandrika ny fijangajangana tratra indray mandeha nahita vehivavy anankiray nandro iny le fotsim-bary tsaingo ka n'le fotsim-bary nidiny saika nidiny mifandrika fanafahan'i Jehovah tao anatin'ny fotoana nafahan'i Jehovah tao aminy soa ihany fa sika ny telona velona atsika ny devoly soran'Andriamanitra ianao afaka tamin'ireny andretontsika tafavory ohatran'le vorona teo zay hovidiana dia nalefa zay novidiana dia nalefa zao zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra ny devoly rehefa mahazo amin'ny olona dia ataony anaty kazo ohatran'iny idiny eo anatin'iny kazo iny feheziny tsy nahazo amam-piona raha ny amam-piona na mifoka sigara tsy tiako hoe ao mila paraky fa tena ny devoly rehefa mahazo atsika anaty fandrika dia anteriny anazy tsy mahazo miala ao ianao niny kidona niny kiatra mila mijangajanga ianao dia mijangajanga ianao
dia tsy maintsy izay. Nino tidona nino kiatra, tsy maintsy tena na hitrosanao na atao inonao dia tsy maintsy misotro toaka ianao. Betsaka ny olona mifatotra toaka io longana dia atao ny zavatra rehetra ahafahana misotro toaka, ahafahana mividy toaka. Ary io toaka io dia tena nahita fa tena ratsy, tena ratsy lavitra noho ny zavatra rehetra io toaka io. Tena za nahita olona tena hoe mpitehany toaka ny fiainany. Olona manana maha izy azy, tadidiko mihitsy tamin'izay mbola kely misy olona zay tena tanànanay. Vao tonga teo an-tanàna, nifindra teo an-tanàna izy avana olona nanana ny maha izy azy zany. Tena comptable, tena tsara toerana be tamina comptable tamina société ngeza be zay. Fa zao teo an-tanànanay tamin'izany misy groupena lehilahy misotro toaka fotsiny isan'andro, tena misotro toaka isan'andro. Tena nanomboka ny fanerasera tamin'ireo izy ianao. Tena nanomboka ny ara-misotro tamin'ireo. Tena nanomboka tsy tafafo maraina andeha hiasa, nanomboka kamin'ny asa, niala tamin'ny asany. Dia maraina am-parivony andro amin'izay miaraka amin'ireo olona ireo misotro toaka. Hita ny masoko mihitsy. Nanana tômôbilina, mamy tonga dia midona ny tômôbilina, potika. Navoaka ny tômôbilina anankiray, mamy dia midona dia potika. Dia avy eo ireo namidy dia vidanana toaka. Tena lasa ohatran'ireny clochard, lasa ohatran'ireny olona na amin'ny sasary tsy ataony intsony. Toaka daholo no mahatonga an'izany. Firy ny olona te hiala toaka izany e? Ny vadinao raha ohatra hoe misotro na kapohanao ny lapoaly io rehefa tsy afaka io, tsy afaka. Ary tsy anao io mihitsy ny afaka toaka ny vadinao raha izany, na hoe afaka anazy amin'ny zavatra hafa. Tsy fandrika ao anaty fandrika izy. Ary devoly rehefa mamandrika dia tena mamandrika ary tena feheziny. Tsy afaka manao ninninina. Tsy ny menimenina anao raha manambady misotro toaka ianao ranabavy. Tsy ny fimenimenomanao sy ny fitabatabanao io mahafaka eo amin'ny toaka. Tena teneniko anao izany. Ny lohalika ao forotra no afaka eo amin'ny toaka. Ninninona ataonao zao mitady manomboka androany ao anaty fandrika ivadinao io. Tsy toaka sisigara ihany, fa ao ny fijangajangana, ao ny fitiavam-bola. Tareo mifanompontsampy ny olona mamosavy dia olona lalaody, nanomboka ny lalaody tamin'ny mbola nanomboka lalaody kely. Betabe zao ny olona manao an'ity zavatra ity rehefa hatramin'ny taloha. Tareo ny olona mpamosavy ireny tsy tonga reny tsy voateraka be. Ina asa atao indrindra lehibe? Niasa ny mamosavy ny tiako e. Tsy zany. Ina asa atao indrindra lehibe? Mamosavy, mampamosavy. Tsy zany reny. Fa reny nanomboka tamin'ny fandrika fotsim-bary eo ambony fandrika. Ohatra, anisan'ny be dia be vehivavy latsaka tapalatsaka amin'ity zavatra ity. Misy lehilahy tiany ohatra. Na matao ohatrany tsisy akavady. Dia mitazona lehilahy amin'io dia makany dadiray. Narikaka mba ohatran'ny tiako izy fa tena mba karakara ho arikaka fa mba tena tiako izy mba hipetraka aminy. Any, misy alongany amindry. Misy rovotra-kanjony. Inona aby ilaina amin'ireny anzempanakany, tsy haiko ny aby boky momba nahitako an'izany. Misy tapabolony. Ao fataontsika amin'ny fanaovana azy. Ataontsika tsy mody intsony. Endrika azo atao mody intsony. Ao na vady aman-janany, avelantsika alambo hijanona amiko izy. Be dia be ny vadin'olona. Raim-pianakaviany tazomin'olona amin'ny fanafody. Zay mahafantatra mihitsy misy olona. Teneniko anareo ity zavatra ity. Nakany amin'ny dadarabe. Dia zao amin'izay teneniny dadarabe. Hitandreo ity fantsika ity fantsika rezatra ity. Atrato eo amin'ny tokoana mbaravarana. Alevenao ity fa vao mandingana ny tokantrano ny ry miditsy eo amin'ny tokantrano ny ry tsy mivoaka eo tsony iny.
mandraky tiany androany tsy voaka tsony zany rangahy zany sy ranga manambady amanjanaka fa nitazomindra matao tamin'ny fanafody mandraky tiany rehefa teka eo 4 taona efa 4 taona lasa zany zanak'ireo zareo rehefa zokinay de inona ny zavatra mitranga aty arina le raha matoa io a lasa mitomby ihany tsina le zavatra atao manavoa fanafody any tadirabe foana nefa rano lasa mpamosavy tratra n'le fandrika de voafe am'izay voafaty de reny lasa mpamosavy mitaingina fasany reny reny de tsy hoe tonga de lasa mpamosavy be miainga tsy kelikely reny ary raha mpamosavy ny avanao tsy famatoranao an'ireny amin'ny alina hoe tsy voaka amosavy ny mahavaka mpamosavy an'ireny fa atsonao lay mpanapaka ny fandrika de lay mpividy ohatran'ilay ranga mividy an'le vorona tao jesosy ihany ny afaka mividy atsika vidina amin'ny rany a de avotsiny ny devoly rehefa mahazo ny olona anakay de fefeny janonao fa jesosy ohatran'ny fietsiky ny lahy mihitsy ny fietsiny tsy hoe alainy jesosy de hidiny anaty kazo vaovao hafa indray fa avelany mandeha tompony safidy fa ny olona matsapo hoe eo aminao jesosy eo aminao ny mety amiko de miditra ao anatin'le kaziny jesosy amin'izay ary ny jesosy ny kazy de zao tsy kazy midy ohatrin'iny fa vala misy faritra fotsiny azonao atao no misaoty an'io azonao atao no mivoaka takan'le ondry anankiray tamin'ny ondry anankizato lay mivoaka ny vala azo atao no mivoaka Andriamanitra manome malalaka ny safiditsika Andriamanitra fotsiny miteny manao hoe za vato lampy afaka ilofanareo atao ambany elatry nareo takan'ny eo ambanin'ny elatry ny reny akoho impiry any tanombanareo taka ny fanomban'ny reny akoho ny zanany fa tsy nanaiky anareo tianao ve androany anao vavaka tsika orina ty toroteny ty anao vavaka fanafahantsika orina ty toroteny ty ho anareo izay manambady maditra voafatotra na anareo koa mbola voafatotra misy eto voafatotry ny fitsangatsangana inona ny etomboan'io fitsangatsangana io nakanaka j'adore kely teo amin'ny Facebook teo fotsiny de niainga kely tamin'le somary apotra nareo misy vehivavy mahavaria tsarotra mihitsy fekelinareo ety maintsy hitahirika foana ny anatina mamaka nasary tokony sary mitrangana ara-dalàna zao any anaty mariazy any akasary andrasareo de tetraka mihitsy de bekarina kely tonga de somary ananina kely tsarotra mihitsy ananina kely le akanjo parti kely miseho kely fotsiny fe io zay fotsiny zay de mampilamina zay raha voaty zay de tsy mety mihitsy isany ira mpily evangelika de tsarotra mihitsy parti kely asina mipotra kely ohatrany asina soni kely miainga avy am'ireny de tonga avy any am'izay ny j'adore aloha miainga avany de tonga avy any am'izay ny somary de toraka voninkazo kely mahafinaritra be sarinao ianao koa dinako zao mahafinaritra amin'io marina tena mahafinaritra be sarinao nefa fantatry le vehivavy fa inona ampisy am'le j'adore io fotsim-bary eo ambony fandrika tandremo fanatsika ingery avanao anatin' reny fandry tena ao anaty taka ny vonona anaty fandrika mpiaza tsy afaka makaiza araka ny tenin'ny laovolio mihitsy ary mampalahelo zany manana fiainana voafatotra zany rehefa betsaka ny olona te hivadika te hivavaka fa vo andeha andohalika hivavaka de tsy mahita nininy mikipy andeha hivavaka ianao fa zavatra hafa ny anatin'ny sainao fiainana maloto maraina parivany any androanytsika hivavaka tsika hanafaka an'izany mila fahany ianao mila fahantsika rehetrarehetra mila tapahana ny fandrika mba hatsika ho afaka
ary ny afaka anapaka an'izany dia tsotra ihany no ny tena loatra ny vavalo ny famonjena antsika dia amin'ny anaran'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany izay ihany. Vavaka ihany ny afaka anafaka anao amin'ny fandrika androany. Ny rahan'i Jesosy ihany izay latsany teo ambony hazo fijaliana mba afaka antsika tsirairay avy ireo amin'ny fandrika izay ihany. Tena tiany Jesosy zasy ianao afaka mifandrika ry havana. Tiany Jesosy zasy ianao afaka mifandrika. Fandrika ny mpiasa. Misy ao Baiboly ao misy any amin'ny salamo aloha salamo paraika amin'ny 20 mifandray amin'izay ihany andiny fahatelo tena androandry fa izy na afaka anao mifandrika amin'ny mpiasa sy ny arety mandoza. Andriamanitra ihany Jesosy ihany afaka anafaka anaty mifandrika amin'ny mpiasa. Mangatahantsika izy androany na afaka antsika rehetrarehetra eto. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, efa mitodika amin'Andriamanitra tsika, raha Jesosy no avilantsika anapaka antsika, dia teneniko anao fa sady afaka ianao ny fahavalonao mitafiditra anatin'ny mifandrika nataony. Misy tantara iray izay mahafinaritra be anahako atao amin'ny bokin'i Estera itsika tsy nijery izy ity. Misy lehilahy atao hoe Mordekay, dadatoan'i Estera. Dia nakala iny lehilahy anankiray tandapa atao hoe Namana izy. Dia izao ny zavatra mitranga. Tamin'izany fotoana izany nefa saika nisy ny famonoana faobe ny Jiosy. Saika ringanina ny Jiosy tamin'ny fotoana io. Fa soa ihany fa Andriamanitra mitsinjo elo napakatra ny Estera ahita fity tamin'ny mpanjaka ary tonga aloha ny Estera. Dia nisy an'ity lehilahy ilay Hamana ity tsy tian'ny Mordekay sy ny Jiosy moa mazava ho azy. Dia andeha hitoroka amin'ny Mordekay eo amin'ny mpanjaka izy, ary izy andeha hitoroka raha pitso maraina androany nisy hazo efa natsangany teo ampovoan-tanàna anatonana any Mordekay. Fa izao ry havana malala, nafahan'Andriamanitra i Mordekay. Ny afarany io zavatra io afaka vakitsika izany tanàna manjary lava dia lava raha vao ohatra mbola hidirantsika ny fitantarana azy. Fa izao nivadika ny globe izy ny fomba fitenitsika. Dia jerenao any amin'ny Estera toko 7 andininy 7 sy ny 10. Izao ny zavatra nitranga. Ary Arbona tsindrano anankiray izay teo anatrehana mpanjaka dia nilaza hoe indro miorina eo an-tranon'ny Hamana, akaiky ny tranon'ny Hamana ny azo 50 kiony avany izay nataon'ny Hamana anatonany amin'ny Mordekay. Ilay niteny soa ny mpanjaka. Dia mpanjaka antony amin'io izy. Ary Hamana dia nahantona tamin'ilay hazo efa natsangany anatonana ny Mordekay. Dia izay vao nionina ny fahatezeran'ny mpanjaka. Izao ry havana devoly nanao ny fandrika io. Ny tanjony devoly amin'io tsy hoe anao hitanao itsipolotra sigara io fotsiny dia tapitra hatreo, fa io hitondra anao any amin'ny fanantonana antony. Any mitondra makany amin'ny fahafatesana mandrakizay, mitondra makany amin'ny fahaverezana. Ny fandrika rehetra ataon'ny devoly amin'ny olona ry havana, rehefa ao anaty fandrika fotsiny ny olona anankiray dia tsy olona afaka izy izay, ary tsy ho aiza izy fa tazoniny devoly eo. Ary fantatsika fa ny devoly dia hijanona eto amin'ity tany ity. Mba te hanidina ihany ny olona ananika ny avo ho avy Jesosy. Fa izay olona rehetra mbola anaty fandrika tsy afaka miantsenan Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. Olona afaka daholy. Alleloia. Olona afaka daholy niantsenan Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. Olona efa tapaka gadra, tapaka fandrika, olona afaka, olona libre. Izany dao ny olona hiantsenan Jesosy, tsisy olona mbola voafatotra izany hiantsenan Jesosy izany,
fa ny voafatotra dia tazomin'ny devoly tsy hetsika eo ary ninoninona zavatra mamatotra dia fandrika daholo zay tsy toka sisy sigara sy paraky sy vehivavy sy lehilahy ihany fa araka ny resantsika indray andro na dia sakafo ara no fandriky ny devoly aminao dia avery anao io hoe io sakafo foana dia io mahasarika anao dia raha votsy miny io sy tia sakafo dia teneniko anao fa tsy ahavovonjy anao io ninoninona zany zavatra ka mamatotra ny olona mihoatra ka ao anatin'ny fandriky zany ny olona na fitiavam-bola fitiavam-boninahitra tsy fantatro avy dia zany zavatra rehetrarehetra zany dia tsy tafiditra nanao fandrika ny devoly petsaka ny olona matin'ny momamiadan'ny taovam-pisefona no misigara dia inona zany le nataon'ny devoly tary le inona ny suiten'le fandrika le fakapanahy vofetao tsy afaka nivoaka tao tsony matin'ny sigara dia ny fampahirizana moa tsy maintsy atao rehefa misy maty tena tsony ray ody any aminy ary ny asany manaraka azy na vita ny fiazakazahany izy sambatra amin'ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo eny azo atao daholo zany zay ny fanirian'ny olona fa nafatan'ny olona io matin'ny sigara matin'ny toka matin'ny fijangajangana matin'ny ody izay natsangany afaka mitefana tsony ray ody any aminy fa misy ray anankiroa itsy miafaka eto ny raintsika izay any an-danitra dia ny ray ny lainga ao ambanin'ny tany ao samy ray daholo zany ny olona rehefa afahan'i Jesosy dia zao tahaka nanafahan'Andriamanitra ny Estera sy Mordekay sy ny Jiosy dia ilay mpamandrika no voahiditra anaty fandrika izay natsangana amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly seka mahatika hamandrika anao izy ihany no voafandrika ao voaozina izy voahelika izy ianao olona afaka tokony raisinao mihitsy androany amin'ny anaran'i Jesosy ny fanafahana fa ianao hoe dia olona afaka ianao ary tsy tokony izy tsony amin'izao akaiky fiavian'i Jesosy zao zavatra tokony mamatotra azy ianao tena mila tapahana ry havana mila tapahana ny fandrika mila manaiky kokoa ianao mba hanapahana an'ilay fandrika zay maty misy olona mahafinaritra ao anatin'ilay fandrika matoa sarotra miala amin'ny fahotana dia satria mahafinaritra misy fahafinaretanao fa deny mbola tsy tonga mbola tsy deny mbola tsy maneno ny trompetra farany andao ny fanahintsika tena angatantsika ho afahan'Andriamanitra tahaka ny vorona afaka amin'ny fandriky ny mpiasa dao avelantsika Jesosy hanapaka ny fandrika dia mba olona afaka izy halleloia manaiky venao androany fa hamangy nisy tokantrano isam-batan'olona Jesosy dia hitondra fanafahana dia hanapatapaka ny fandrika rehetrarehetra izay mbola mamatopatotra azy ianao na izana ianao ndao anaiky zay tena Jesosy tapao le fandrika fa teo afaka ianao manala inona zavatra mety mbola mamatotra anao na io Facebook io ngely manamaraina amparivon'ny andro ianao eo dia tapahana ny fandrika ao io télé maraina amparivon'ny andro téléphone dia tapahana ny fandrika ao isan'andro san'andro dia resa-bola io foana anatin'ny sainao misy ny vola bitaka sy faly ianao vao tsisy ny vola manjonitra na mivavaka amin'ny tenin'Andriamanitra tsy vitanao anatin'ny fandrika ianao ary havana tiatsika Jesosy tiatsika Jesosy ary te-hitelonatsika velona ny devoly ry havana ary betsaka ny olona anaty fandrika amin'izao fotoana izao hitanareo ry havana za zany tena misaotra an'Andriamanitra ary misaotra anareo izay nihaino ny afatra mba nataony teto amin'ny fandaharana andramaka izao teto ihany koa
fa ny vaksina atao iny nafandrika ny vaksina atao iny nampanaovina ny olona rehetrarehetra iny fandrika iny dia rehefa tafiditra anatin'ilay fandrika dia tsy afaka makaiza za mahafantatra olona maromaro za zany tsy hoe mampifenofenonareo izay vita vaksiny za fa tenareo foana hoe mivavahanareo mibebanareo mangataha amin'Andriamanitra hoe Jesosy tena esory fa hainao atao ny zavatra rehetra. Misy olona zao eto amintsika tsy vita vaksiny marary mafy efa indimina inefatra ny soloina ny rahany avoaka ny raha rehetrarehetra atao anatiny. Ny dokotera mihitsy atao dia miteny nanao vaksiny ianao anao solona ny rahanao nasolona ny raha solona vaovao mbola narary ny solona efa any amin'ny fanefany na fandiminy zao tsika zao solona tanteraka mihitsy ny raha ao anatin'ilay olona anatin'ny vatany solona vaovao mbola tsy mety any riavana misaorin'Andriamanitra ianao raha mba tsy nanao ohatranay. Misy olona be dia be fatana ary izy ny tena olana mampalahelo dia zao manomboka mipotra daholo amin'izay zao manomboka mipotra ny efehan'ireny vaksiny natao ireny. Aty aminay aty misy olona fantatra tena variana ravana tena tadidiko mihitsy indray arehan'ny olona io hoe nanao vaksiny fa zao zany olona zany ravana tena variana be ao mety azy olona ngezangeza zay izy fa lasa kely dia lasa ohatry ny zandriny zany toy ny ankizy kely dia lasa fahafa volona ozy nareo ohatry ny lasa ohatry ny hoe tsy haiko tena niova be tena lasa ohatry ny hafahafa be ohatry ny mitsanganitsangana zany dia izy ohatry ny latsatra be zay dia ohatry misy parti menamena dia izy ohatry ny hafahafa ohatry ny olona marary mafy tena ozy hoe Jesosy sotranao betsaka nanenjika anay tamin'ireny isaka miteny eto zay hoe aza manao vaksiny betsaka na niavanay akaiky tena nanenjika anay hoe nareo tena fa zay tsy nanao fa ankehitriny manomboka hita le izy fa za tena aminareo fandrika iny fandrika ny anaran'ireny tsy vaksiny ny anaran'ireny fa ara-baiboly ireny fandrika ny mpiaza ireny fa Amerikana ny teniko hoe raha ny zanaka no nafaka dia afaka isika matoko simina fa voarenao ny afatritsika androany mamandrika ny devoly fa Jesosy manapaka fandrika ny vaholanao dia zao ny fanananao an' Jesosy rery ihany tsy haitsika miala amin'io fandrika io fa votsavava isika foy ny fisainantsika ny devoly dia tahaka ny mena rana tsy fanomezam-boninahitra azy fa ny devoly dia manan-tsaina losifera dia manan-tsaina ary tsika raha tsy miara-mandeha amin'i Jesosy dia voafetsifetsy ny vetivety kely tsika tratra ny fandrika vetivety kely tsika aty tena aminao androany hoe andao Jesosy angatahantsika hoe Jesosy io zahay ato enjehan'ny avambadiko anatin'ity ity hivavaka isika aorian'ity hivavaka isika dia hivavaka ho anareo marina mihitsy ny tena mampahiriantsika teto foana Jesosy tao anatin'izany fotoana izany ary za manokana nahazo teny marary tamin'ireny izay mivady fa zay ankehitriny zay tsy hanao teny marary amin'ny olona izay mitratra ny effet secondaire ny vaksiny ary tena zavatra tsy tsapan'ny olona dia ny mahafaty ny olona betsaka indrindra zao tsy aretana fa effet secondaire ny vaksiny fa mezaka ny olona tsy tia halalana zay satria zay le zava-misy fa za mbola miteny hoe misoran'Andriamanitra ianao tsy nanao an'ireny raha tsy nanao ianao ohatran'ireny zay zao tompon'ny fahasalamanay eo ampelantan'Andriamanitra ny fahasalamanay fa tsy eo ampelantanan'ny olona ary arak'ilay teny misy raha tsy Jehovah no nomba antsika eny aoka ataon'ny Israely raha tsy Jehovah no nomba antsika
raha nitsangana mena atsika ny olona dia nitelona atsika velona izy raha nirera tamintsika ny fahatezerany dia nandifitra atsika ny rano ary nanavitra ny fanahintsika ny rika eny nanavitra ny fanahintsika ny rano misafoka isaorina ane Jehova zay tsy nanotra atsika ho rembony nifiny. Alleloia, misaotra Jehova. Isaorina ane Jehova tsy nanotra atsika ho rembony nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tamin'ny vorona, tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky mpihaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehova mpanao lanitra sy ny tany. Hotahin'ny tompony antsika. Betsaka ny olona nanenina nanao vaksiny ka be dia be nefa tsisy azo atao. Atao ahoana moa? Ary indrindra raha misy olona teto na eno ana intoro hoe aza manao dia ny teny an'ilay hoe zay tsy maintsy manao dia teny aminao aho hoe ny safiditra tao anaty fandrika mihitsy ianareo. Fa tsy kosa zay mety voafatotra amin'izao fotoana izao indrindra ho an'izay tsy nahalala tao anatin'ny tsy fahalalana dia vavaka ho an'izany olona izany aho. Atolotra anareo tiry a isaka manao izy ity dia mahatsiaro foana adi-panano lalovako indray andro. Dia tena nisy fandrika teo anoloako ary tena niandry ny olona. Efa voantona teo ny hazo, efa nitsangana teo ny hazo. Niandry ny olona rady rakontsalama hiantona etsy. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fehdiana rehetra voaforona amelezanao dia tsisy ambinina. Alleluia. Dia hotahin'ny tompony antsika fa ity mba nampairana tao anatin'izany adina lovako izany dia tiako mba hampairanao hoe naharivoarivo azy maty manodidina tsy akasika anao ny fandrika. Tsy akasika anao ny fandrika fa ho tapahan'i Jesosy ny fandrika izay mety mahazo anao. Ao anatin'ity dia vavatsika hanao vavaka fanafahana ao aorianan'ity iray ity hoe nofinaritra tao. Alleluia. Alleluia.
Halleluja. Ivavaka avy hatrany amin'izao fotoana izao. Raha ivavaka tsika ravana malala dia mila manolotra ny fiainantsika am-pelatan'Andriamanitra isika. Tsika tena hiteny hoe Jesosy aza mbola misy fandrika, mbola ato anaty fandrika. Inona avy ny zavatra mety hitanao mbola mamatotra anao amin'izao fotoana izao? Mety efa mpivavaka ianao fa renao fa misy mbola mpanjavatra eo amin'ny fiainanao, renao hoe mbola anaty fandrika izy zany. Ianao ve le olona mbola tezitra be reny, mbola anaty fandriky ny fahatezera? Ianao ve le olona mbola mieritreritra ratsy reny na dia efa mivavaka azy? Mbola tsy mety voatohatra ao mihitsy ny fakam-panahy amin'ny zavatra ratsy tsy akasitran'Andriamanitra rehetra nefa ianao efa olona mivavaka. Androany teteny aminao, Jesosy tena te hanapaka ny fandrika. Jesosy tena te hanafaka anao ry havana. Atolory azy ankehitriny. Ianao anaty fandrika mihitsy no oka hikikika ianao. Na dia ny tananao fotsiny azy sisa tavavoaka amin'ny filet dia antsofa hikasika ny tananao izy, dia hanafaka anao izy. Na dia ny feonao fotsiny azy sisa ny afaka miantsoantso, dia hanafaka anao izy. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao Jesosy satria tena nitahinao zahay, tena novimbinao zahay, ary nandalo tetondray ianao androany ny teny taminay tsirairay avy. Tenombanay ianao Jesosy, dia nikasika ny tsirairay avy ianao Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Mety mbola betsaka misy ny olona anaty fandrika eto Jesosy androany. Ianao mahita amin'ilay masonao tahaka ny masom-boromahery, dia mahita ny anay na dia efa anaty mbola anaty fandrika hatray dia hitanao avy lavitra. Renao ny feo anay miantsoantso, hitanao ny zavatra mahazo anay sy lalovanay. Fa mbola misy aminay reto ao anaty fandriky ny devoly Jesosy. Ianao efa kaiky, ianao efa ho avy Jesosy eo. Mila anao zahay, afao zahay, tapoan'ny fandrika, vidio tsirairay avy aminay tahaka an'ilay vory kely nividin'ilay olona teo Jesosy, nividiny mba ho avoaka, nividiny mba homena liberté, mena fafana. Fa ao zay rehetrarehetra Jesosy, fa ao zahay Jesosy vidio zahay Jesosy, afao zay Jesosy. Fa mila manompo anao zahay, mila manompo anao amin'ny fahamarinana zay, mila manompo anao amin'ny fahalalahany zay, mila miaina kalalahany zay Jesosy.
betsaka ny olona mety mbola voafatotra eto androany fa en direct eto mihitsy Jesosy androany ny angatahako ny ranao hifafany amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona satria ny ranao ny afaka hanapaka amin'ny alalan'ny ranao mahery ny afaka napatapahana izy ny fandriky ny satana zay mangeja ny tsirairay avy ianaranao Jesosy ny ranao hitety ny isa-tokantrano isam-batan'olona amin'izao fotoana izao hitety ny fonony olona tsirairay avy hitety ny fanahin'ny olona tsirairay avy zay manatrika ity fandarina ity dia napatapaka ny fandrika rehetra ianao ny fandriky ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra ny fifamatorana ataon'ny satana rehetrarehetra fijangajangana fahavetavetahana fisainany ratsy rehetrarehetra ny fidorohana zava-mahadomelona fiankinana amina zava-mahadomelona fitiavam-bola fitiavam-boninahitra tapahana izany fandrika izany tsy ambinina tsy anakery tsy anapahefana amin'ny ara-mahelin'i Jesosy Kristy tompon'ny sabata fa mamangy ny olona tsirairay avy ianao Jesosy dia manafaka ny olona tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao dia ho tsapan'ireto olona ireto fa tena hisy fandrika tapaka dia olonafaka izay ao aorianan'izao fandanana olonafaka izay ao aorianan'izao vavaka izao Jesosy any ho anao ny voninahitra ho anao ny tera ho anao ny ady voninahitra menainao ny amin'reto fandrika be dia be tapaka androany satria fantatra sady inonay fa ao anatin'izao vavaka izao dia tapaka ny fandrika rehetrarehetra dia olonafaka ny mpanaraka an'izao fandarana vavaka fembenana izao manomboka mipitarika ka hatramin'ny olona tarihana rehetrarehetra eto dia olonafaka tsy voafatotra olona tsy ao anaty fandrika fa hitsenan'i Jesosy sy ohatra Jesosy malalo betsaka ny tsy voalazako teto fa zava-dehibe aminay fotsiny rehefa afaka tanaty fandrika izay manaraka an'izany ny fahasoavana sy ny fitahinana tsy angatahanay aza dia efa voarainay sady zany Jesosy malalo ho anao ny voninahitra ho anao ny dera ho anao ny saotra ho anao ny aja sy ny voninahitra ny faratapony ambony indrindra dia ho mandrak'izay misy saotra Jesosy any halleloia amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao a iadao ho ampandrotsika na vavintsika Erika ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao tahitompo ranabavy Erika Jesosy pasterka dia tain'i Jesosy tika tsirairay avy indray izay manaraka tsy tapaka ny vavaka firenena iara ivavaka sika amaranana fotoana sy ny firenena Andriamanitra iray tsara indrindra tena hoe saotra anao izay saotra satria mbola nahareny hafasantrao sy ny teny mamy efa aminao indray izay tamin'ity alina ity saotra ny fitantananao anay tsirairay avy Jesosy malalo mbola ahafahany aminao izany teny izany satria misy aminay reto mety hoe izay tsirairay avy reto mihitsy no tianao tena ho afaka amin'ity androany ity Jesosy saotra satria tena tapanay fa mamangy anay tsirairay avy teto indray ianao tamin'ny alalan'izany teny izany mba tena ho afaka tanteraka izay any mety fatorana mbola mamatiparitra anay tsirairay avy Jesosy dia andraony ianao mbola miantso anay indray ary mbola namangy ny fonay indray mba ahafahanay tena hiala tanteraka amin'ny fahazaran-dratsinay Jesosy mihina mety fatorana mamaritra anay Jesosy dia androany izay Jesosy tena vonona nantonanao tena nafaka izay ka fao izay Jesosy amin'ny alalan'ny ranao satria izany Jesosy nahatongavanao tetỳ ambony tany dia nanafaka anay tsirairay avy tsisy fatorana mamaritra anay fa tena hoe olona afaka tahaka ilay vorokely teo izay Jesosy dia tena anampiadana anampifaliana satria izany olona afaka izany Jesosy dia tsy tokony hisy aiady tsy tokony hisy tahotra dia rehetra izay Jesosy manovo teny eto anatrihanao tena hoe diovy amin'izany ranao izany izay tena afao tanteraka mombanay Jesosy izay mety mbola zavatra mamatiparitra anay zavatra mety fahazaran-draty mety mbola iainanay Jesosy dia tena hisorety anatinay fa tena teo afaka tanteraka izay ary nizaniza izay narehan'izao toriteny izao Jesosy ka mbola ao anatin'ny fatorana ihany koa Jesosy na dia mbola tsy ao anatin'ny groupe na mbola tsy eto amin'ity manaraka eto isan'andro Jesosy dia tena hoe afao izy ireny Jesosy tena vangio fanay masonao ka fanay masonao hibitsika any anatin'izy ireny mba tena hitahiry an'izany teny izany any ampon'izy ireny ka isaintsaina izy ireny fo hiala amin'ny ratsy fanao ka anantona anao dia ho afaka tahaka anay tsirairay avy izay mety efa afaka izay mbola tsy afaka ihany koa Jesosy dia tena hoe afao tanteraka dia misaotra Jesosy satria
ianao tena manamarina ny teninao foana dia asehoanao aminay isan'andro zany teninao zany ary tsy avelanao zany raha tsy ahatanteraka ny tsirairay avy Jesosy dia zany nisaorana ny anaranao dia ankehitriny izay Jesosy hitondram-bavaka indray amin'ny firenenay tsisy miafina anao zany firenena izany dia entinay eto tongotra ao mandrakariva amin'ny firenenay mba tena hoe afahanao Jesosy satria mbola tena tsapanay fa mbola voafaritry ny fahotana maro, mbola voafaritry ny zavatra maro zany firenena izany Jesosy mbola be ao ny fombafomban-drazana, be ao ny fanompotsana Jesosy izay tena mahatonga ny firenena voageda Jesosy tsy mahita fanafana, tsy mahita fiadanana, tsy mahita famonjena mihitsy Jesosy fa na dia ao anatin'ny fahantrana dia mbola maro ny zavatra miseho, ao ny vololona, ao ny tsy fandriam-pahalemana, ao ny accident maro samihafa, ao ny aretina Jesosy tena hoe miatra amin'izany firenena izany avokoa ny zavatra ratsy rehetra Jesosy nefa ianao tonga dia ity Jesosy hamonjy ny olona tsirairay avy dia niangatahanay Jesosy tena hoe vonjeo ny vahoaka malagasy, vonjeo ny firenenay Jesosy amin'ny alalan'ny ranao tena vangio araky ny alehiben'indra fonao ny vahoaka malagasy isam-batan'olona mihitsy Jesosy kasio tena alala fa ianao rery any fanavotana, ianao rery any ny famonjena Jesosy satria ny zava-poana izao rehetra izao ny devoly mamaritra Jesosy fa ianao kosa manafaka dia ataovy tena tsapany izany firenenay sy ny vahoaka malagasy fa tena ianao tokoa no tokony andrandraina, tokony ivavahana ao amin'ny firenena io fa tsy hivavaka amina fombafomba na amin'ny sarivongana na amin'ny sampy Jesosy fa tena hivavaka aminao marina tokoa. Dia jerevy Jesosy reny olona sahirana reny reny tsy manana kelofany reny, reny olona mandalo ady marary reny Jesosy vangio amin'ny alehiben'indra fonao aza vela ho kiry izy reny fa tena hoe kasio ny fony izy reny anatona anao hitodika aminao dia misy hoe tsy matoky izay Jesosy fa tena hoe hijery amin'ny alehiben'indra fonao ianao amin'ny firenenay ary amindra fo an'izany firenena izany ianao mamelany eriko ny firenenay Jesosy satria mbola maro ny tiana vonjy ao amin'izany firenena izany, mbola maro ny tiana ho afaka ao amin'izany firenena izany entina dia fianakavianay fotsiny ary ange Jesosy mbola ao anatin'izany firenena izany dia mila fanafany dia afao amin'ny tanana ianao, afao amin'ilay raha masinao izany firenena izany tena ho firenena sambatra, ho firenena tena hoe feno fitiavanao, anjakanao tanteraka tokoa Andriamanitra fa izany no tena ilain'ny firenenay ka raha ihany eto izay tsirairay avy hoe Jesosy dia izany teny izany ataovy tena mitahiry aty anatinay ka ny fanahy masinao ny angatanay atoetra amin'izany mba tena hoe amozato avela aty anatinay ny teny rehetra teo tsy hisy olo-latsaka Jesosy fa tena anafaka anay tokoa ary anovanay indray sy anovantantaram-piainanay dia arovy izay Jesosy arovy amin'ny fandriky ny sasany izay raha tory izay dia ny anjelinao hitoby manodidina anay raha misy nefa hifo ny anjelinao koa mbola hialo lalana an'izy ireny amin'ny lalana izay alehan'izy ireny amin'ny asa izay alehan'izy ireny Jesosy fa fantatray fa raha miaraka aminao izay dia tsisy maharombaka anay, tsisy manageja anay dia izany ndrika Jesosy mbola inonay sy ivavahanay eto mandrakariva dia voninahitra ho anao rery any aleluia amen. Aleluia, mankasitraka ny ranavavitsika erikatsika tanatin'izay vavaka matsiro be mamy be izay raha mbola tsy tonga amin'ny raha lanitra Jesosy dia mbola eo neto indray tsika rapitso ary rapitso isan'ny fandarantsika farany dia amin'ny 1er septembre antsika vao mihaona izany hoe eto ny fianakaviana rapitso mety mba hiavaka kely ny fotoanantsika rapitso dia samita ny tompontsika rehetrarehetra fandarantsika ny tapitra fa mifiarahantsika tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web ny akiradio-nareo akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com dia afaka miheno ny onjapeo akiradio ianao miheno toriteny foana ianao miheno hira fiderana foana ianao dia tsy angingina ianao sady ahery sotranao le antrany farany apindrentsika miheno eto ho an'i Jesosy rery any ny voninahitra amen.